Nisy fotoana izany rabenza ny tantara dia ny zavatra nytenen'ilay Rita aminahy dia hoe tsy nisy afa-tsy James Rery ihany hony a no olona niteneniny hoe misy vola mipetraka tao an-drorona. Fa ahoana ny tonga dia melona volo izany vadin-garainina zany ka nefa raha tsy nera taty amiko akory fatatela tsara nefa fa nisy nangalatra ny vato tany mitoby. Gaga daholo ny olona hoe anareo daholo no vokatra teo. Zany fe ny tenin'ny olona ka tsy maintsy manao atity aneraka izy ny atity ony a tsy han'olona rasy. Misy olona manao zavatra tsy mazava ao anatin'ny tobintsika io fa saingy tsy voaporofo ilay izy. Izay mahatonga ana hoe ametra-pialana tsy ho mpiray ombon'antokato tsony. Tsory raha mise marina maty ve mivadiko e maty. Madame, mety na tsy mety yatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety sena fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery mila mitraky anao onja mahery no atrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritsy anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery. Fa ahoana ny terim-balona ay tonga ny patron. inona zany lazainy lazany angala tsy niantso dokotera ka Efa niantso mihitsy aho talohan'ny niantsoko anao teo iny ka fa efa ho avy hainganao eo hono izy. fa ahoana Tsy mety velona mihitsy ty madame ty patron. ao ela ijereko azy sanatita fa ravso ravso tsy ravso venesy Tsy haiko patron a. Tsy haiko fa hoe vadiny tompo Clarina fotsiny hoy io. Ianarana aloha tsy niteneniny anahy. ravso mihitsy ty andlefato tena iaviko ravso aloha mihitsy namitsy loha tobosabosa Aiza koa raha le dokotera. fa iza tokoa dokotera naso anatatsony la mbola tsy tonga hatramin'izao e Tsy patron fa efa nilaza fotsiny izy hoe ho avy haingana hono. tsy afaka mianga zany tsika ao apipio aloha apio aloha ibata azy tonga de anaty tômôbila de aniny hôpitaly alefa ao miara-bata aingana lesa le tiako mianany ao alefa de miandry birao eto la rehefa avy eo a efa hitako fahasalama tsara fa efa voara-masonay tsara ny fahasalamanao a fa aloha tsy midinitena ny tension alohan'ny amoahako anareo andevasako anao lody.
sava manao ripo tsara dia manaraka sakafo tsara rehefa any trano dia fandeha kely aloha ikarakara ny taratasy amohananao Satrapo. Allô, bonjour tsika. Ary tonga dia mahay feoko manofy miresaka amiko. Ay, ary tsy afaka aminao mihitsy inga ty manany ihany ty. Atao ahoana? Malahelo fa afaka ho aiza ary. Toerana iasana moa ty tsisy rezoko, tsy hita hoe ahoana. Sady mipiasa any amin'ny toerana iasako any tonga dia samy maka ho azy daholo ny fa samy mandray ny asany. Eny e, raha ty amin'ny vilona indray inga miasa dia afaka mifampiresaka foana tsika. Fa any amin'ilay réseau mihitsy ny tena problème. Raha amin'izao aloha tsy possible izany congé izany. Miasa herintaona ange vao afaka maka congé ny mpiasa e. Nefa raha ianao mahita ny asako aty Ozy ianao hoe na permission ray andro raha tsy azo le olona ty alaina. Eno saotranao aloha saotranao miandry. Saotranao miandry anahy. Za koa aty dia mandry ianao foana. Raha sitraky ny tompo moa dia tanteraka arak'izay ny entiny amintsika. Alao izy ny andahatra ny zavatra rehetra. Rehefa tsy mety moa ve tsy fampitsodrano eny ihany tsika. Zay mihitsy. Ary manao ahoana aloha fianaranao Ay kisa. Zay mihitsy no ataovy tsara foana kia. Io rehefa mahitsy very mandeha zany. Ok ary. Zay zany fa mba niantsoantso ahy. Mba niakatra kely vilona dia niantso. Ia. Amin'ny manaraka indray dia bisondry. Ok. Manena izay fatao tsara. Efa tsy manina intsony aho matoa apodin'ny dokotera no hoe tony tsara indray tsy maintsy mampiezaka ny tenako mampitony anahy satria tsisy anterako tsony ange. Kosa moa hoe tsisy andeha erany ianao mamanao ary anie mbola velona dia zanako koa efa afaka baka. Ie, mbola velona ny reniko saingy efa antitra nge izy ny tokony antehantranoko fa tsy izany tokony antehantranony. Ny zanako koa ekeko afaka baka saingy mbola tsy hamasy izy. Rahasoa azoko tsara mihitsy ny fahasahirananao fa nazaho tena malahelo anao mihitsy. Malahelo eo amin'ny molotra fotsiny fa tena tsy nampoziko mihitsy koa aloha hoe ianao mpatoro ny vadiko. Nazako ary anie raha tsy mieritreritra n'izany mihitsy. Fa fampanantenana pôkaty fotsiny ka izany reny hoe hanampy anay ireny ianao. Kosa efa nandinika lalala sy mieritreritra mihitsy dia tapaka mihitsy ny heviko fa horaisiko hipetraka ny amiko izy. Alainao hipetraka any aminareo naly? Eno afafiry efa asa so efa nataoko moa zany mba raisiko ohatran'ireo zanaky mpiasa rehetrarehetra ireo izy. Andray kosa aza raisina hoe zanaky mpiasa ataovy hoe zanaky ny olontianao taloha. Olontianao taloha nge zay sady tsika sainao foaka ty be mihitsy. Efa taloha kosa anie zany rako
Tsika zao efa mba samy manamana lalantsika. Nefa tsy tsaroanao dia lokaloka hiaraka mandrakizay tsika sy ianao. Tsy azoko ny tinaova izay. Retirety koa za zany. Ny fahoriako ary ty efa mandifitra tanteraka ana. Ka efa anontiny anao anie Zara fa hoe hanampy anao e. Fa hoana fahaizaka ianao ty no mipetraka e. Any amin'ny eny aho no mipetraka. Efa niteneniko taminao ve izany e? Mbola eo am-pitadiavana trano ipetrahanay aho izao. Za ohatrany tsy mahalala fomba. Fa aiza ho aiza le trano neninao? Alao tsy atoroko anao ka manahirana be mantsy raha hitan'olona miresaka aminao aho. Kosa e, diso be kosa izany e. Raisy fotsiny aho ohatrany hoe mpampiasan'ny vadinao. Tsy manino ateviko ianao rehefa avy eo. Ianao koa anie ray avy narary. Tokoa moa. Ka tsy maintsy toko kosa anie izany. Zaka. Fenofeno be tratra. Tompitompoko be fo. Tena tsy zako ilay hitan'olona ao an-trano ao e. Tsy tia hiona amin'ny sanako. Alamino ny saina ravo a. Voatazona tendrehana ianao e. Ka tsy fidiny e. Zao va hiako manevitsily fatahoana nanatoko rehetrarehetra. Loza le andro ny ankinako e. Okizay okizay mitony ho ampy tony ianao. Tena tsy mino hoe maty ny fatiko e. Tsy mino anay izany ianao. Ny fatiko dia olona matanjaka. Olona salama tsy marary tsy marikoditra ny ala tena. Dia ahoana lazainareo fa maty izy. Fa inona ary mahatonga anao hitiny an'izany e? Tsy mino ny tenim-balo izany ianao. Mandainginareo e. Sady mba hanonasany kotsy ny tantara ninina tamiko mihitsy. Tokoa moa ianao safotra tamin'iny e. Dia inona ary ny tianao ataoko e? Misy ny fitiavanao anaty hoe taonay tsy ary fatana mangatsika amin'ny farany. Tsy mety amin'ny fahasalamanao izany ravo a. Mba farafaratsy hoe ray amin'ny fianakavianao ngamba mba miaraka amiko any. Tsoloko aminao nefany a. Raha tsy ireo masoko anankiroa ireo mahita dia tsy atoky an'izany naovinanao oviana mihitsy. Ravo a. Aok'izay ho a. Ary mino ahy ianao. Izany e olo tianao taloha ary mbola tsy nandainga taminao mihitsy e. Tsy amin'izao fotoan'izao mihitsy ny andrem-piripenao ny lohako e. Rava, za ve dia mandrebireby anao e. Inona ary ny tianao ataoko e? Tsy tia andrefa mpanantenana pôkaty tsy tanteraka teny any amin'ny vavanao tsony ahy e. Tsy manao fanantenana pôkaty izany ho aza. Sao ary teneny fotsiny zanakao a. Tonga dia ampomamy izy fa hoetoako ny fiainany rehetra. Frantsa! Ao e, lamba voasasana ary mademoiselle. Ka mbola ho anaova monsieur James ao Ka lamba maloto anany ao. Ka aleo anaova maloto ao mba tsy manino. Afaka koa. Fa inena ve eo manana tsindrimandry sa vokatra le hoe inenina dodina be any dada reny na tonga azy maty e. Ohatran'ny hafahafa be aho mantsy ho fomba nafatesany. Tsy hafahafa izany re izany Rinaly. Efa fantatritsika inge hoe mivonon'olona izy e. Sady zareo koa tsy nanafina an'izany tamintsika. Eny efa fantatsika nge ny antony nahafaty any dady. Fa ny tiako antanina ny eny dia hoe inona ny antony namonoan'ny olona azy. Tena tsy haiko re Rinaly. Na ny mpanao famotorana aza nge mbola tsy mahafantatra an'izany e.
Ary mety izany mahatonga ny fanadihadiana mbola mandeha be aty amintsika fianakaviana fa tsy maintsy ho hita izany. Ineny zany dia tsy manana amin'ireo olona mpampiasa azy ireo. Iza raha tsara zaka ve? Izy ohatra. Aza miteniteny foana ianao Rinaly a. Mandrora olo tsy maimbo ianao. Olona mpanao asa soatsika ireny. Tsoroko amineny aloha fa tena tsy matoky ny patron andady mihitsy anakely aza. Fijery ivelany izany ataonao izany. Fitiavany antsika ingeny nandehanany taty. Ka reny olona tonga tao rehetra reny angeriny ka tiantsika daholo ve zany indrindra ngefa rehefa androm-pahoriana ohatran'ireny mifandehanan'ny olona any na dia olona ratsy saina ary. Ka za kosa angamba malala hoe tsara saina izy na ratsy saina fa tsika fotsiny tokony hoe tsy ory ampiana. Zay anga hoe fa jeren'ny tsara hatramin'izay nahafaty any dada tena mbola tsy tonga taty amintsika mihitsy ny karamana. Zao izy zao maty dia izy reny zao ny olona nytaniana ka ilaza hoe ny dadanareo neka nandray karama ara-dalàna tsara atao amin'ny orinasa io Fa hitan'ny lahy misy an'izay lehilahy izay eo mpiara-miasa taminy dia io lehilahy io fangalako hevitra foana dia nagagana nefany vao maty dadanareo dia nametra-pialana tao ampiasana koa izy. Nametra-pialana? Olona niara-niasa tamin'ny dada tany Androrona ve zany? Izy tany amin'ilay birao fohy be dia izy koa nefany nafohy ny solo karaman'ny dadanareo atsika dia hoe rehefa miverina dadanareo dia averina ny anazy mandraky tia nefa androany izy tsy nandalo teto akory. Anana ny volo tsika nefa tsy nitaky an'izay akory izy. Eny tsika koa ary moa mbola tao anatin'ny fahoriana tamin'ireny ka hoana nitaky an'izany troso zany sady ina koa moa no vola omentsika azy eo ka tsika ary tsy manana koa. Tsy manana tsika fa raha tsara zaka mino fa ho ameny daholo ny vola karaman'ny dadanareo tany. Fa ina foana ny tena iarovany ny patron andady iny fa tsy azoko mihitsy. Fa za nga miaro anazy marina kosa marina ihany jereo ny soa ataony. Fa ineny aloha na hiaro azy tahaky ninny eo ary na dia tsy manana aminy tena tsy hanakana ny valy ataoko amin'izay olana mono nafaty any dada mihitsy zany ary nizany izy olona io. Za koa nge tsy manakana anao an'izany fa ny tiako tenenina ny lahy misy resaka tiako tantaraina nefany tsy androany ny eritreretiko hoe tantarana an'ilay izy fa alora nga tantaraiko ihany fa hoana sao dia resaka akarary anay zany teneniny zany aleo tonga dia hijanona dia izao raha izany fa no hatramin'izany mety hoe mahafaly alazana manakipy hatrany lany aminy nge misy ora tsara zaka lasa lava tongotra mihitsy nge ngarainy izany tato aty sady tsy tato an-trano tsy tany amin'ny birao atsona moa tsy tratrantso tsy azoko mihitsy fa tsy maintsy tokony andeha amin'ilay toerana lazainy lareo aho zany sa koa mila miramilay ka moa za raha miteny an'izany dia hoe mila miramiko anareo mba miteny ny fiovana hitako fotsiny fiovana hoana koa tranoko hatramin'nisyn'ireny blay mansesy tao amin'ny toba ireny zany efa fantatra elahy zany ariko fa so iverany lava moramora ary ny asako tato ato saniko taola ny ity zao babaisy novoatra dia maninona indray raha mamono foana misy antony lehibe lety za matao mamono foana fa inona nefa mamaiky an'ana am'izany ka resaka kandra ary sa bizina indray tsisy resaka bizibizana zany mihitsy le tiako le tsy manaiky mihitsy raha tsy mahazo varany tany amin'ny fianakaviany tompoko langarainaly ahako mpiasako an'ely tena
Eno tany amin'ny fianakaviany Rainala zany fa nga misy mila vanina ry zalany. Be dia be fotsiny letsany problema manodidina an'izany matoa makany Tera-piasana reny efa dia maninona ngana reny namono anazy ko amin'ny andro zao mbola mifanakotaba ihany. Raha ohatra misy mitady ilavany dia any Ambalo asaina mandeha. Any Ambalo tsy azoko fa misy ina ty any misy eratsy milamy many zany fa ny masonareo ve rabainina mitapony inona mihitsy aza sina resaka maso lesa sa nareo mihitsy koa ny ela be vao matakatra zavatra ela fiasa be ela fiasa ny lohandreniny lahy tava zany zary James mba mbaniny lahy mihitsy natebadebahany lahy tsy rambototrany lahy akory raikitra re de efa miteny any lahy aho te foanazy ka zao ary ahoany hatramin'ny natongavany mibalombalonareo iny tsy nijanona ny sesy tena olana foana tao amin'ny toby zany dia tsisy dikany aminareo. Zany tokoa moletsy Izay hoa ary oatra marina tokoa zany nefa tsy voatery misy idirany koa nareo marina mba hirato ho amin'ny maso fa sao dia efa midin'ny olona amin'ny kilao zay vao tonga saina fa hoana tsara ary sura mihitsy fa efa miketrika zavatra ratsy iny amin'izao any amin'ny toby any. Hoana ry ty mahatonga la eritreritra an'izany mpanitsy milamy iny manaiky hipetrahana ny aminy ary ahoana moa ny nafantarany an'izany tantaraiko anazy ny fahasahiranatsikako ay ary to lasa malefa gabe indray izy zany nefa tsika ny tokony tsy anaiky an'izany aloha fa tokony andinika tsara tsy hoe malefaka izy fa efa tena nandinika lalina be mihitsy izy vao nanaiko hoe handray an'lahany aminy sady dadanareo koa nge olona mpiasa tao aminy dia rariny sitsiny izy raha ohatra ka hanampy atsika azafady ary raha ohatra hoe ratsy ny heritreritra arako tsy maninona ka tsy mametsiny an'lahy sady ny ayay koa nge tsy hevanany karaha ny heritreritra ary zao dia roviana zany tokony andeha hifindra hipetraka any amin'izareo raha ny hevitra aloha dia hoe rehefa milamindamina ny fiainantsika dia izay lahy vao makany aminy dia za mandeha motany amin'ny tranontsika ay dia ahoana zany izy zany no tena hiantoka amin'ny fianankiray manontolo sa ny trano hipetrahako eo amin'ny fotsiny no ampindraminy hoe hiantoka amin'ny fiainany lahy manontolo mihitsy izy ka ay fa raha ohatra misy fankahalana be sady nge ao aminao zany nefa nin'olo iny izay vao hitanao tena tsy tiako kosa loriny eny ary tena makarary amin'ny foko raha olona sahalany reny ny andehan'olo ny toerany dadako amponao ary tena tsy ekeko zany aza miteniteny foana ianao ka tsy ekeko zany ko fa manina ianao no hafa heritreritra ohatran'izany za tsy mieritreritra ny ity olo-kafatsony tsy mieritreritra ny anambady olo-kafatsony afa-tsy rainao na dia efa maty ary izy hay misaotra ary fa izao roneny ny alohan'ny andehanako hipetraka any dia tiako aloha hoe atoron'neny adaholo misy an'izany birao rehetrarehetra zany indrindrindrindra zany olona nametram-pialana zany sinisisa fa ataonao inona ntsony zany neny na manao famotorana raha mpitandro ny filaminana dia tsy onona fotsiny amin'izany
fa tiako za mihitsy mandeha manao fanadihadiana any ary tsy maintsy ho fantatra ny olon-dratsy amin'io fotoana io fa io nge manamanao fanadihadiana raha mpitandro filaminana mety tsy le valiny tena izy mivoaka eo fa zavatra hafa mihitsy dia manendrikendrika olona ry zareo e fa ny any tena tiako dia izao ny olona namono any dada tsy maintsy mizaka mivokatry ny nataony izy eny e ao fa atoroko anao daholo izay zavatra fantatro rehetrarehetra dia ahoana manaiky ana amaly faty zany neny a tsy haiko naly a amin'ny maha olombelona dia manome fahafinaretana ny fifaliam-po nefa ny raha ohatra ka mitady fahasoavana amin'Andriamanitra ianao dia mangina amin'ny mety dia ahoana zany raha toka hoe atolotra eo ampelantanany eny le olona namonina faty any dada miaraka amin'ny fitaovam-piadiana nampiasainy dia mbola angina ihany neny ka ny anao izany kosa nge fa zavatra hafa mihitsy e maninona ianao no mamorona olana ho an'ny fonao manimbanao ange zany naly e raiky niteraka ange io maty io e ary mivonona tamin'ny fomba feno abibiana ary tena tsy asakana hanao fanadihadiana mihitsy zany fa tsy maintsy hitako ny marina e naly a tena niova be ianao tsy mametsiana anao anefa satria tena mafy loatra ny kapoka mahazo atsika nefany a ampitonio ihany ny fonao fa inona foana ny antony mahatonga neny hoe mitony ianao hoe zao hoe tsy azoko mihitsy satria ianao zanako dia raha zanaka dia tiako ianao tadio fa fihetsika kely tsy voahevitra dia mamodika amin'ny fiainanao ray manontolo na hoelana hoaingana tsy maintsy hitantsika amin'ny marina minoa ianao anahy tsy maintsy hita amin'ny marina ary zazo mihitsy ny tsy maintsy ahita azy satria zany andeha hiasa andeha hitady an'izany marina tenenineny zany eritreretiny neny a fa io na olona nahitako soabe tahaka n'inona ary io niza rehefa namonina faty any raiko a dia hita neny eo tsara nanovako azy mampitebiteby be anahy nge zany zavatra teneninao zany tena manahy mafy mihitsy a tena efa nitsindriko kely indray mandeha misy eo amin'ilay loatra manko hoe manam-pahaizana mihoatra ny mpiasa rehetra ao amin'ny toby fa finalano tany mitoby taoriana kelyn'le nisy namaky reny dia nidina tany mihitsy any andinika anazy fa tsofona mihitsy mety amin'iny sao mba hifiteran'izany tombatomban'izany fotsiny le tsy lavitsy amsa mba mitetafa aloha pirofo ka pirofo inona indray ary andana tonga dia makany amin'ny toby mihitsy mitotonao na re dia hita tsara hoe mikandra ve le ry sa miketrika zavatra hafa izay ka imbalo ary nely ty mbola aty amin'ny vilona tamin'izay ny alany rehetra izay e nandehany a tiako midiniteny fona aty amin'ny vilona ve mba fa hoana raha mahatonga izany mba nanolo kely any indretra fotsiny letsy izy mandra-paha ary le ry mihitsy izany le nandray telefônina tamin'izany antso ataoko fa hoe ndretsa manova feo tena tsy hitako n'izy mbola hitazomanareo aniny ka tsy manana pirofo androana azy ko sady mba ohatra mba mipetrapetraka ihany any ely ty ny fahitako an'ny adaly iny sady manam-paizana ilantsika mihitsy eny e raha tsy ohatra fotsiny ka hoe mivasa mivadika ka zay indrindra nareo ihany ny vadiany eo fa tena ahoana koa tsy malala ny lohany reny tsy mamenatra ny reny ny manodikodina amin'ny volanareo hatramin'io sosiete io ary raha ohatra miraikiraiky eo ko raha manam-paizana koa ny ely ty izy za mananjanaka manam-paizana lavitra noho izy aloaloha hito mipaikany zay tika vao mandray fipetra fa tsy mety mihitsy tian'la hoe voalasy indretsa dia roanina koa izy ka indretsa ny eny napiditra anazy dia maneo to dia miaraka dakana miaraka amin'ny aniko vo maiky izy ho ganga dia andinika akaiky
Fa sao dia mba misy zavatra atahoranareo tsiokoby kosa raha ao amin'ny orinasa io? Inona le tiany atahorako a? Zay verina lafa misy zavatra feno koa aleo. Ary so ataon'le ty hoe manodina rongony ary ny orinasako. Raha zany misy mare asa fotsiny. Ka za aloha tena tsoroko aminareo fa iny bandy iny tsy matoko lolo mihitsy. Tena koa zay. Miandrikendry tohana kely fotsiny amelezako an'iny. Ary so dia mba fakalany lambaly kosa aza no elonany laminy. Inona raha ny tokany elonako an'iny? Asako. Sa ve zanaka ny deva dia mpiasa kely ary ny andeha elonako? Iza mahita. Fa mba miteny any mba mitandremo. Sodina renga ho kakerany ny ambo-kely tiany. Tsisy kely tiany zany letsa fa ny ampiasa mitovy daholo Ary vao nafarako mihitsy ary izy ho aty amin'ny hotely fa misy zavatra ilako azy. Maninona? Aty amin'ny hotely? Aty an-trano nge zany rabaininy. Dia maninona? Fa nareo ary ve misaina sa ahoana mihitsy le aza? Inona teny lalazainy? Ka efa impiry amin'ny temba tsy amin'ny laminy mibandy iny. Amin'ny tena serany ivelany ary amin'ny orinasa tsy azo itokisana. Maika fa hoentinareo aty an-trano. Tonga dia tazomy ihany fa aza etiketana aty fa ho ataoko malala ny anarako. Aty amin'ny tranoko aty ny jaizana amin'ny. Azafady tompoko, afaka mba miresaka kely aminao vetivety ve za raha mise vetivety fotsiny. Inaly no anarako, zanak'ito Clara Inaly Petrara fa tsy maninonafika. Satra tompoko. Za koa ny ato tsisy atao miandro birao fotsiny ary mbola ataoko eto aloha zao. Raha tsy diso raha mise ianao le raha mise Rambalo anisan'ny araniasa tamin'ny dadatany androrony ianao Miara-miasa mihitsy izay fa za tsy le tena mitrandraka vato miaraka amin'ny zareo. Za koa voaingana ny tena marina zany nampidirina ny asa tato. Zany eo mbola tsy mahafantatra tsara ny data zany ianao? Mandalo fotsiny ohatran'ny mpiasa rehetrarehetra izay fahalalako azy. Ny tena marina tsy dia tena mbola mahafantatra ny antsipirian'ny mahakasika ny mpiasa rehetra any. Fa inona le resaka tena tianao atao amiko? Te hafantatra ny mpiara-miasa ny dada sy izay olona niara-miasa taminy fotsiny hoe eny asa hoe manana fahavalo ve izy na koa hoe misy olona manana kakay aminy ve? Fahavalo? Tsy hitako aloha raha resaka hoe fahavalo. Olona mamioditra tamin'ny mpiara-miasa ihany arana izy Olona mamioditra ve raha mise dia isy amono raha tsy hoe misy be fialonana sy tsy haiko ngamba hoe raha tsy haina mpiara-miasa aminy. Tsy hitako kosa indray aloha izay tokony elonana raha any. Mitovy daholo anie ny mpiasa any androrony. Aminao zany tsisy hoe olona mpiara-miasa aminy ahihina namonina faty andraiko zany. Ahihina? Tsy hitako mihitsy ve izay tokony ahihina any. Fa inona no mahatonga la tena manao ankety be ohatran'izany? Tsy efa manao ny asany ve ny gendarme? Tea malifaty an'ilay olona namono andraiko any tena marina. Ary matahotra sao dia ho afamaina fotsiny vototra amin'izao ilay olona raha ohatra hoe nomena vola ilay olona nanao famitorana sy rehetrarehetra izay ao. Raha amiko manokana indray nefa ny tsisy afamaina zany lesy raha mbola manao ratsy. Io samy mijinja izay nafafiny foana. Hono ianao no nahita nyfadiny data voalohany? Ohatrany nandehandeha kely izay mihitsy tamin'izay dia izay no nahitako azy. Nefa efa somary nirakorakofandry zalahy tapatapakazo, raviravikazo.
fa hitako ihany somary efa nisy fofona zay koa tamin'le izy dia inona oatra nasarika be anao hoe inona ary zany ay izy ny tao zany ve avelao any zany ka satria tsy dadanao le maty dia ho avelany ve eny e matetika koa ny amavain'ny olona manao fahoriana tahaka anay eny e manao vaindra tsy mba marary angamba diso kosa indray alara izany ka aza mitsaratsara olona fotsiny ohatr'izany kosa hita fa zaniko io ange samy manana ny any am-pony daholo ny tsirairay fa aza manao an'izany kosa letsy aroa no Ramose inona zany ny tena natonga le olona teo alohanao nametram-pialana zay aloha tsy fantatro fa dia hoe niala fotsiny zay ny tenenina tamiko zany hoe tao aoriana nafaty any dady izy no nametram-pialana sa izy dray jereo amin'izany arako fa mety ho fifandrofian-javatra ihany koa nge nefa n'izany satria monsieur nydretsa io efa elaela ihany izy nyresaka tamiko hoe ohatrany tsy mety tsony le fiarah-miasandro zareo sy monsieur Ratsarasaka misy resaka famafao be koa tamin'ity orinasanareo ty raha izany dia ianao zany amin'izao asanao zao milamitsy aina tsara ianao amin'io asa ataonao io tsy hitako ara-dalàna aloha ny asako hatreto tsy hitako izay tokony ampikorotan-tsaina ana eny ara fa ela moa mbola mianatra mbola mianatra ka eny amin'ny ambaratonga ambony eny mianatra amin'izao vao afaka baka dia tonga dia teny vao afaka baka tamin'ity taona ity dia eny na data raha mety tsy nafantatra amin'ny fahafahako baka fa tonga izy dia lasa tany amin'le tombonareo io fa tena mahatanjaka ane iny dadana iny Ramose fa dia tena gaga mihitsy hoe olona ray ve dia vita hamono hafaty azy volana natao ndrehetra ny akanjoko akanjo inona akanjoko e fa za nga papierina ny akanjonao ary zaza tabatabaina fa manenatra olona ka za tsy maintsy mitabataba e mpanasa lamba miteny hoe nalaindriony le izy io alaivo le laklety andana alaivo any amin'ny chambre ko nataoko eo ambony seza tsy manataditady rery any e ndao hiaraka fangamoa ianao tsy manana akanjo afa-tsy le izy ngeo mbola maloto fa tsy voasasy andao fa inona mampidongizina ay aza stonina fa menatra olona mbola tsy mivaly kosa ny ankety nataon'ny gendarme zany hoe tsika aloha zany hatreto mbola tsy mahafantatra na olona ray na roa na maromaro zareo no miara-namono anazy tao asa fa zao lesy torohevitra kely fotsiny ameko an'lahy raha salahy janonany zany resaka izany fa animba fiainany lahy zany resaka izany marina inona ty fianarana hiditra anaty loha amin'izany raha zany foana no atao masaka be anaty saina raha izany ray raha fe tsy vaky loha amin'io dia izy andray zany ny raharaha nahafaty andraiko tsy aloha venesana mividy amin'ny mbola mafana eny marina aloha zany mampalahelo mihitsy le situation mahazo anareo fa zao no azoko atao angambany meo ana ny adresinareo dia anontanontany mpiasa any sy mba hanao anketikely manokana zany fa vao maheno vaovao tonga dia mandeha manatona anareo any ny teny dia tena hitady avy ianao ndra soary ny tsara ngamba Ramose aleo za ihany makaty aminao matetika le rehefa mba misy fotoana kely iny fa tsy tiako fantany akory na dia hoe hitany hoe fanerasera be loatra aminao fa tsy tokony ho fantatra izy ty felahy izy mipetraka ao amin'ny Ramose Ratsarasaka mipetraka nalain'ny petraka ao
eny fa na izy ara tsy tiako afantatra ny zavatra koboniko sy romaniko fa zao aleo mba hijanona tsy ambaratelontsika sy anao zao resako zao ay tsy taitsy lahy zandray olona matana sekret tsara misaotra indrindra tompoko tena misaotra ok fa raha misy olona hafa tantarainy lan'le resaka aminazany efa tsy sekret tsony raha misembalo matoa ny resaka aminao dia veliko fa ianao no mahafantatra bebe kokoa ny fiainany dada fa tsy olo-kafa zany fa mbola tiako adiadiana zany misy olona le izy moa le monsieur ndretsa le niteneninao teo mbola tiako atao fanadiadiana koa nefa izy zao nefa niteniko an'lahy raha mipetraka ao amin'ny monsieur tsara zaka ela aza manisy resaka mahakasika ny dretsa tsony aloha tsy dia mifakahazo zay tsony manko zalahy reo tahao zay animba be dia be zavatra amin'ny fiainany lahy zany tena marina zany teniko an'lahy zany tena malina ianao zany raha mise eny ahafantarako zavatra be dia be mihitsy miresaka aminao dia zao zany ahoana zany ny fomba azahoako vaovao avy any aminao hoe aza taitra lahy amin'iny efa haiko zany hoe aiza lahy mipetraka zao fa ireo zany tsy verina hiasa ntsony any androrona sa mbola hiverina any ihany iny ndray miankina amin'ny fanapahan-kevitry patron be fa raha tsy satroka moa dia afaka miverina any ihany nefa koa afaka mipetraka ty fa tsy miankina amiko iny eny raha ny tiako aloha raha mise dia mba miverina miasa any ihany ianao satria mety andalo tapoka any ihany tsy fantatra dia amin'izay mba ianao mba manoro azy zavatra rehetra tokony atao sy tiako fantatra rehetra any za ngela sy tsy mana-tsafidy aloha zao tena hoe tsy mana-tsafidy fa zay ny fantatro fotsiny dia hoe be karama aloha zany zao dia afaka manangona tsara karama vava fotsiny angamo zany raha mise saingy dadanay mbola tsy nandray karama tato na nkely ary hatramin'izay izy hatramin'izay ny asany nandefa vola tany aminay foana mba hivelomanay rehetrarehetra tena mbola tsisy karama voarainy mihitsy ve zany tena mbola tsisy mihitsy tena mariny misy olona miteny ara hoe mety laniny tany amin'ny vehivavy tany angamba fa kanefa ve olona efa maty ve dia hosorapotaka ohatra zany endrika indrehana sahalany zany sa ireo mahafantatra hoe izy nysipany dadanay tato zay aloha tsy fantatra hoe efa naheno an'izay tsao zay koa ny elo tany androrona tany nefa hatramin'ny dirako ny asa tany za mbola tsy nahita na vehivavy ray ara niditra tany dia mbola tsy fantatrao zany hoe tena voaray any dadanay daholo zany ny karamany sa mbola tsy voaray any daholo iny koa aloha tsy fantatra hoe satria tsy za no mandohan'le karamany mpiasa rehetrarehetra any le mitazona n'le kahe fanaovany zareo sini koa moa tsy haiko na iza no tena hoe mitazona n'le izy any fa ny zavatra azoko tenenina ny lahy fotsiny misy zavatra be dia be mbola tiako fatarina ly ty any androrona any misy mistery tsy haiko zany mihitsy any fa tsy maintsy ho fantatro ndray andro any mistery fa tena tsy milamima mihitsy mive any karaha reny loza be dia be ny sesisesy tao ao reny moa letsika misy zavatra tsy matiko lolo mety na tsy mety nyatanao ety tsy maintsy misy valiny na tsara na koratsy vitanao tiety senao fafinao no tsinjaina onja mahery ny fiainana tsy maintsy adraina fa mila mahery
mila mitraky anao onja mahery noatrehina tsy azo ialana fa mila mijoro mila miaritra anao onja mahery ny fiainana tsy maintsy atraina fa mila mahery mila mitraky anao